politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Toerana 13 no iadina ao Tsimbazaza ka manodidina ny 20 no Irmara manome salanisa 720 faingo 720 isanjato, 720 tsy miankina. 220 ny Firaisankina manome 13 faingo 50 isanjato, 4 avy amin'ny Fivoy manome 2 faingo 520 isanjato. Samy manana ray avy ny kolektifan'ny Malagasy sy ny antoko maitso, ka raha mitambatra ireo ivelan'ny Irmara izany dia manome 150 faingo 320 isanjato. Io Ratsinjaraina ny voka-pifidianana Vonjimbaika avy amin'ny Soaniomaly. Solombavambahoaka 700 no atao hoe majorité absolue, io ilay roapatelon'ny ao Tsimbazaza. Mahazo député 220 ny vovonana politika iray vao mahazo ny antsoina hoe majorité relative na ny antsasaky ny antenimieram-pirenena. 20 no isan'ireo distrika manerana ny nosy. Ny 230 amin'ireo no manana député miisa 2. Hatreto tsy manana n'ilay maro anisa majorité absolue, izany hoe ilay tsy azozongozonina, na ny majorité relative, ilay atsasaky ny mpikambana eny amin'ny antenimieram-pirenena ny Irmara. Misy ireo kandida sasany izay voalaza fa miara-dia amin'ny Irmara ihany, ka manodidina 520 eo izy ireo amin'izao fotoana araka ny loharanom-baovao iray. Na izany aza, enjakenjana no an'ny fitondrana ny zava-misy satria misy ireo fandaniana tsy maintsy mila ny roapatelo ao amin'ny antenimera vao azo ekena. Any amin'ny tsy miankina izany ny baolina Tsimbazaza amin'ity indray mitoraka ity. Na manana député maro aza, tsapo amin'ny aratsy toerana ny fitondrana ankehitriny ary miozongozona ny seza. Raha mampatsiahy kely ny tantara isika, ny janoary 2770 nahazo vato, 770 faingo 2 isanjato ny filoha Philibert Tsiranana PSD. Ny 570 isanjato ny député anazy ihany koa voaongana nefa izy ny volana May 2770. Ny filoha Ratsiraka Didier tamin'ny Repoblika faharoa niditra tao am-piasana fahatelo ny taona 770 nahazo 720 isanjato. 70 isanjato ny député teny Tsimbazaza dia Arema, fa nisy ny hetsiky ny Hervelona ny afara tamin'ny fifarahan'ny 1 oktobra 170 teny amin'ny Panorama dia niongana ihany koa ny filoha Ratsiraka. Ny filoha Zafy Albera indray nahazo 20 isanjato ny solombavambahoaka saingy tratry ny empêchement ihany. Fanzavatra mahagaga zany ohatrany hoe mety misy syndicat ve raha mandeha makany ve mety ilaza marina ny olana iainy ampiasa Madagasikara ve aty Madagasikara ve zay ve ny antony na tonga le olona tsy tafiditra tsy mafeny fepetra le syndicat de indray zany no nalefa hisolo tena ampiasa Malagasy. Nanjakany nikitrano trano ny fifantenana ny délégationna malagasy. Naneho ny tsy fahafaliany manoloana ny fomba nifantenana ireo solon-tenan'ny mpiasa malagasy miatrika ny fihaonam-by iraisam-pirenena momba ny asan'ny Genève Suisse ny avy eo amin'ny nivon'ny Fisemare na firaisamben'ny syndicat malagasy révolutionnaire. Voalohany zany tsy mahasolo tena ny mpiasa malagasy zany ilay olona nalefa hisolo tena ny mpiasa malagasy any amin'ny fivoriana CIT Genève. Le olona nandeha tany tsy tafiditra ao anatiny ao le syndicat misy azy. Mampalezany zavatra zany satria raha ny fanjakana no mamoaka an'iny, ny fanjakana ihany koa tsy mirespekte an'izay arrêté zay. Henatra aloha izy ho an'ny ministère satria raha izy mamoaka ny arrêté izy ihany koa zany no mandika azy, ka tsy gaga atsika raha ohatra ka betsaka ny orinasa tsy manaja lalàna feny asa na memy mara ididi-pitsarany betsaka ny tsy miraharaha zany. Tsy tena mahasolo tena ny mpiasa malagasy, hoy ny sekretera jeneralin'izy ireo Mananandro Jean Raphael. Ireo lazaina fahasolo tena nentin'ny ministeran'ny asa ary mampametra-panontaniana ihany koa hoe tena hitondra ny enta-hitan'ny mpiasa malagasy marina ve na ampahafantatra marina ny tena zava-misy amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Efa nampaneho ny lakilosy mikasika ity toetra raha ity koa moa tapabolana lasa izay ny randrana syndikaly. Ka ny fepetra aloha zany efa nisy ny namana sasany moa efa tonga teny amin'ny OIT, de ny OIT no milaza itseraka ny raharaha io le olona efa lasany. Zany hoe zany alohan'ny mbola tsy nandeha niainga teto Madagasikara ho any Genève de efa nanao fisakanana zany ny syndicat. Tsy aivina fa ifarana ny zoma 14 jona izao ity CIT na fihaonam-be iraisam-pirenena momba ny asa any Genève ity raha toa ka efa nanomboka ny 3 jona teo. Nilaza ny tsy hipetra-potsiny moa ireo syndicat ka dia ho hita eo araka izany ny mety ho tohiny. Letra nataonay aloha zany zay jusk'any Genève apafantatra satria
amin'ny 14 moa ny farany fivorina niarovana manaraka zany mba tsy sinja zavatra any mba hanara-dalàna satria raha le ministera zay tokony anajany zavatra navoaka ny mandika azy normal zany raha ohatra ka be dia be ny orinasa manao zay tiany atao eto Madagasikara.